Manadimoanaye Naruseyane Muniani Asaramishimanraye Izani Vavaka Izani. Eto amin'ity fandarana Okazava ity dia Andriamatoa Richardson izay ao anatin'ny mpiaro-ny zoma olona ihany koa moa izy sady manana andraikitra maro samihafa izay sahanina ihany koa na eo amin'ny tontolon'ny tony asa fanaovan-gazety itony. Miarabanao namana Richardson. Miarabanao ny namana Mamy Patrika ary dia miaraba ny mpiaino tsy tapaka an'ity fandarana Okazava ity. Manararoatra ako namana Mamy Patrika miaraba ary manao kokoa an'ireo avatsika any alavitra any fa tamin'ny fandarantsika sy anao tamin'ny tapabolana lasa zay dia maro ny olona ny telefonako avy any Frantsa, avy any amin'ny faritra samihafa teto Madagasikara toy ny Maroantsetra, Morondava, avy ety Alaotra dia gaga be mihitsy aho hoe tena be mpanaraka le fandarana Okazava ka dia mino fa mbola miaino reny olona reny androany dia izay no anaovako hoe kokoa manokana ho anareo havana any Frantsany, ianareo namana any Maroantsetra, ianareo namana any Morondava, ianareo namana any Alaotra Mangoro any sy ny any amin'ny faritra Mahajanga sy ny hafa. Faharoan'izany namana Mamy Patrika mamelako ianao iaraba manokana andreo antenne nanay ao amin'ny APDH, Association pour la promotion des droits humains, izay miezaka mafy amin'iny faritra Sofia iny fa dia soja be ao amin'ny faritra Sofia no président régional ny APDH ao Antsoy ao izay miasa mafy ary mijery ny endrika tsy fanajana zon'olombelona ao amin'io faritra Sofia io ary anisany nandray anjara betsaka nanadiady sy niaro an'ity nahazo ny vahoaka ny Antsakabary ity. Tahaka izany koa ny namana mpitarika ny APDH ao Taolagnaro izay filohalefitry ny ben'ny tanàna ao Taolagnaro ville ao izay miasa mafy koa amin'izany fiarovana na fanandratana zo mahakasiny maha-olona izany ka dia manararoatra ny namana Mamy Patrika miaraba an'ireo havatsika rehetra any Dilambato sy ny any faritra rehetra any. Mino fa togany avokoa ny hafatra rehetra eto koa nge Richardson tsisy andeha andaingana iteniteny foana ny hoe kopatanina ho an'ny rehefa manokatra amin'ny fandarana ny Okazava hoe kopatanina ho an'ny any ivelany any lasa teniteny foana raha ohatra ka mandainga mpiaino ny miaino antsika vahoaka miaino miatrika an'izao ngamba tsisy langa fa dia makasitraka zany amin'izay porofongeza-be nentinao zay fa dia miaino tokoa nge ny any ivelany ary zay ny anaovana azy kopatanana eto makasitraka makatelona an'izy rehetra fa tsy fampiandrentsika namana Richardson fa izao fitopolo taona lasa zay arak'le nisy ny teny tononkalo teo 29 mars 1947 fitopolo taona lasa zay ary betsaka ny tolona sy ny ejim-bahoaka maro samihafa nisy teto amin'ny tany sy ny firenena. Zavatra mahagaga namana Richardson dia ohatrany hoe mafana am-boalohany tolona dia misy mampangatsiaka azy dia misy foana mampangatsiaka dia indraindray ary misy manao fanahiniana mihitsy mametraka zavatra tsy ho tadidy sy tsy ho tsaroana fa ohatrany hoe henatra sy fietsaram-bela tsisy rehefa hoe mba tonga zany satria ataonka hoe mpitondra ako ataonka hoe mpitatana ako dia rehefa tonga le daty sy fotoana dia ohatra mba hoe ajajaina fotsiny le izy fa rehefa avy eo tsy rarahina zany resaka tolom-bahoaka nisy zany. Mahatonga antsika miteny an'izany manko Okazava fa raha ohatra ka nakasitrahana ny tolom-bahoaka natrehana ny tolom-bahoaka ka ary nomena ny lanjany sy ny asany efa nitondra fiovana goavana ty firenentsika ity fa mandrakity ny androany asa ahoana nga ny eritreritra hoe mitombona ve zay tompo sa tsy mitombona. Misaotra anao ny namana Mamy Patrika ary isaorako manokana koa ny namana avy any Mahajanga mpanao tononkalo teo fa dia toy ny miona teto arakevitra ny tisiny manina fa ny zavatra tena mahafinaritra indrindra no ny zavatra navoakan'le namantsika teo tamin'ny alalan'ny tononkalo. Makalaza ny fahafitopolo taona ny tolona nataon'ity tandrazana malagasy tamin'ny
7 tokoa isika amin'izao taona 7 izao. Tsy fantatra moa na ho ankalazaina amin'ny fomba manetriketrika miavaka noho ny hatramin'izay ty ho atao amin'ny herinandro ho avy io na toy ny fankalazana mahazatra ihany, fa ny amanokana dia te hiteny aho hoe tsy tokony ho vita ny fankalazana fotsiny lay fitiava-tanindrazana na tolona ny matimatesany ro ty tanindrazana fahiny, fa tokony hiainana, tokony hiraikitra ho am-pony malagasy taranaka teoriana ary ho ampiariny eo amin'ny fiainany andavanandro zany, na mpiasa-panjakana izy, na mpitondra fanjakana izy, na mpitandro filaminana izy, na mpitsara izy, na mpandraraha izy, na mpanabe izy, na eny na mpitondra fivavahana ary izy, na mpanao gazety, indrindra moa fa ny ataontsika hoe société civile maro zay misolo tena ny vahoaka miteny miaro ny tombontsom-bahoaka, satria indraindray raha tsy misy mpiteny mantsy tahaka ny mpanao gazety sy ny société civile mpiaro ny zoma olona sy ny société civile mpanaramaso ny raharam-pirenena, dia ohatra no maty momokeo ny ezaka ataon'ny vahoaka tsirairay zay ny efa nresantsika teto tamin'ny tapabolana lasa zay, fa ny vahoaka maro anisa 80% na 90% monina any ambanivohitra sy any amin'ny distrika sy ny commune samihafa, ireo ny saika mamelona antsika ty andreny vohitra lehibe rehetra amin'ny capitale provinciale enina zany, miampy ny chef-lieu de région 2 ankehitriny, saika reo ponina any amin'ireo commune samihafa sy distrika samihafa reo no mamelona atsika ty andreny vohitra rehetrarehetra, indrindra ny mpitondra isan'ambaratonga sy ny avaram-pianarana samihafa. Ka amiko io za hoe tokony hiainana zany fitiava-tanindrazana zany, tokony hafana mandrakariva ao am-pony tsirairay avy, ka iny mba hitarika azy amin'ny fanaovana tsara ny asa mandrarahany, fa tsy ho zavatra tenenina fotsiny toy ny mahazatra akory. Zay no lafiny voalohany namana Mamy Patrika, dia ny voalazanao teo hoe ohatra ny mampalahelo ihany ny fanatsatson'ny olona sasany andreo tolom-bahoaka taty aoriana. Za manokana eto dia te hiteny amintsika malagasy rehetra zay miaino an'izao fandarana zao, satria ny aoka zava moa ny tena anaran'ny fandarana, ary zara teo dia tiako ny manao resaka mazava, satria izay koa no manavanana sy nanabiazana, satria tsy zanaka ny maizina ny raha teo ny tena fa zanaka ny mazava, dia alao tokoa hazava ny resaka. Ny anomboako an'izay fanazavana zay dia miainga amin'ny fanasoketan'ny olona ny tolom-bahoaka tamin'ny 2009 teo ny namana Mamy Patrika raha sitrakao. Matetika mantsy ny malagasy dia na mpanao politika na eo amin'ny fitondrana io na ty amin'ny fanoherana, dia tsy misy manaratsy ny tolom-bahoaka tamin'ny 1947 na ny talohan'izany aza, satria efa nitolona ny Menalamba, nitolona ny Vivieso, nitolona ny Jina sy ny Panama, nitolona ny inona koa ny fikambanana hafa, ny Sadiavahy, nitolona koa ny Monima sy ny MDRM, ny AKFM sy ny antoko politika taty aorindrina talohan'ny fahaleovan-tena. Tsisy mahasamana ratsy mihitsy andreo tolona fitakiana fahaleovan-tena ireo ny mpanao politika rehetra ankehitriny. Fa ny mahagaga tato anatin'ity fitondrana, tato anatin'ity 4e république ty, na ny mpitondra ankehitriny na lay mpitondra teo aloha zay naonga ny vahoaka tamin'ny 2009, dia ny fanaratsiana ny tolom-bahoaka tamin'ny 2009 nohatrany hoe sakafo mahafinaritra azy, ary dia ampiasainy daholo ny hainao manjery, ny gazety, ny radio sy ny télé sy ny conférence sy ny kabary samihafa andotony an'izany tolom-bahoaka izany. Tamin'ny 2009 ho no tena lotoiny ao anatin'izany. Dia za eto te hanazava hoe taiza teto amin'ny firenena teto ambonin'ny tany tompoko, nisy olona nahasahy na nitsakitsaka na nimbazimba zany tolom-bahoaka zany teo amin'ny firenena. Be de be ny tolona nataon'ireo vahoaka samihafa tamin'ny firenena samihafa reo, zay omeny vahoaka lanja foana, omeny mpanao politika lanja foana, ary omeny mpitondra fanjakana lanja foana. Fa neto amintsika ny magaga
oentin'ny sasany ho fiarovatena le izy na oentan'ny sasany ohatrany hoe anamarina tena amin'ny zavatra tsy mety nataony na tonga azo niongana de vetavetaina le tolom-bahoaka. Za eto de te hitarika ny saitsika malagasy rehetra fa tsy misy vahoaka amin'ny tolotolo-pona tompoko eto ambonin'ny tany ary tsy misy vahoaka te hanao zavatra ratsy eo amin'ny firenena akory ka hoe andeha androba an'izao na andeha hamono an'izao na te anapoaka tetezana ohatr'izao fa misy antony mahatonga ny olona hanao an'izany tolona samihafa zany. Ho antsika zay nanara-baovao maly zao dia nandeha tao amin'ny télévision ravavy anankiray mifametrahana ny famerenana ny tantarany momba Nelson Mandela nitaky ny fanafahana ny Afrika Atsimo teo ambany vahony fotsioditra tao anatin'ilay idéologie ny apartheid. De hitatsika iny fa be de be ny tolona nataony vahoaka mainty hoditra tao Afrika Atsimo zay mitaky ny fanafahana ny mainty hoditra zay maro anisa tao Afrika Atsimo kanefa ny fotsy hoditra vitsy anisa no nibaiko ny toe-karena, nibaiko ny politika, nibaiko ny kolotsaina, nibaiko ny fandaminana rehetrarehetra tao amin'ny fiarahamonina. Ela ny ela izy iny tany amin'ny 1990 ny makaty vao nahazo rary ny mainty hoditra tao Afrika Atsimo dia ny antoko ANC ny mbola mitondra mandraka ankehitriny. Iza no sahaniratsiran'ny tolom-bahoaka mainty hoditra tao Afrika Atsimo namana Mampatrika no enjehana no hitolony mainty hoditra tamin'izany fotoana zany fa hoe manao terrorisme, manao herisetra amin'ny fotsy hoditra fa hadino lay noble cause nitakindreo mainty hoditra reo hoe maninona zay tompo-tany ray no ohatrany hoe milevina anjoro-pasana arian'iritra fa ny vahiny ray no anaovana fasana goavambe amin'ny resaka fahafatesana moa iny fa tahaka ny hoe lay velona indray de izy indray no any amin'ny sistosy fa lay vitsy anisa zay tsy tompo-tany ny hollandais ny anglais ny firenena vahiny indray no manjakazaka ao amin'ny taniny. Zany tolona izany no ny matimatesa amin'ny fotsy hoditra ka naovany viveriny ainy ka nanaovany ara hoe fanapitehana toeram-piasana sasany fandoroana na magazainy fotsy hoditra sasany zay no endrika nanehoanan'le tolona tamin'izany. Ohatran'izany koa ny tolona antsika teto Madagasikara tamin'ny fitakiana fahaleovan-tena misy tena nanapotika tetezana, misy tena namily ny lalan'ny terrain mba hampaderahian'lay terrain. Zany ny fanehoanan'le tolona tamin'izany satria tsy afaka hiady amin'ny basy ny tafondro ny malagasy tamin'izany. Ohatran'izany koa ny tolona samihafa nataon'ireo firenena nitaky ny zoan'ireo zay naneho hetsika fanehoana fahatezerana teo mason'le mpitondra. Zay le nresantsika tamin'ny tapabolana hoe zon'olombelona koa tompoko ny zo tezitra rehefa tratran'ny tsindry azo leny ianao, rehefa hiaran'ny tsy rariny ianao, ary rehefa hiaran'ny fanabotrehana samihafa ianao maika fa raha hiaran'izany hoe fanandevozana ara-politika izany. Ka amiko raha mitroatra ny vahoaka ka maneho ny atezeriny amin'ny fomba maro samihafa de tsy lay atezeriny sy le fanapotehany zavatra akory no anamelohana ho azy fa lay noble cause ao anatiny ao zay fanehoany hoe ratsy manao an'ity zay potehana mihitsy aloha reto lay atao hoe famaharany reto le mpitondra fanjakana fotsy hoditra manandevo anay reto tsy ho resinay mihitsy reto. Ratsy potehana mihitsy koa reto fotodrafitrasy zay irearian'ny mpanjanatany reto de tsy azo rariny mihitsy izay fa tsy maintsy korotanina mihitsy aloha le fanjakany sy ny zavatra ireariany. Ka amiko zany endrika ny tolona zany dia azo amarinina amin'ny vanim-potoana samihafa avokoa. Mety amin'ny vanim-potoana sasany tsy azo amarinina lay fanapitehan-javatra fa amin'ny fotoana sasany raha misy antony mahatonga azy ianao an'izay dia azo amarinina ihany zany tolona izany. Fa inona moa zava-misy anaratsian'ny olona n'le tolona hoe tamin'ny 2009 ny antony namana Mampatrika ny anazavako an'izany tsy inona de zao izaho de tsy makasitraka mihitsy ny olona manimbazimba zany tolom-bahoaka izany satria za de nanao ny tolona tamin'ny 72, za nanao ny tolom-bahoaka tamin'ny 91, za nanao tolom-bahoaka tamin'ny 2002 fa ny atary amin'ny ankilany hafa fa tsy taty amin'ny ankilany anankiray. Ary za nanao tolona ny 2009 satria za
sady mpanao gazety no mpiaro ny zon'olombelona ary citoyen tia tanindrazana. Dia izaho mihevitra fa io vahoaka io araka ny lazaiko tamin'ny voalohany teo dia tsy mitolotolo-pona fa misy antony matoa izy mitolona. Mitaky fiarahamonina tsara lay vahoaka matoa izy mitolona. Mitaky fiarahamonina milamina izy matoa mitolona. Mitaky fiarikarena mirindra izy matoa mitolona. Ary mitaky fandrosonisam-paritra koa izy matoa mitolona. Ary mitady fivelarana maha-olona izy ary miady amin'ny tsirarina sy tsihitsiny ataon'ny mpitondra fanjakana eo toerana. Ka na tamin'ny première république io na tamin'ny deuxième république na tamin'ny troisième république na amin'izao quatrième république zao ary dia tsy maintsy ireo foana ny antony hitoloman'ny vahoaka satria rehefa misy tsirariny mahazo azy, rehefa hiarany tsindry azo lena izy, rehefa hiarany zao fandroana amin'ny tany honenany zao, rehefa miatra aminy zao tsy fandriam-pahalemany etseroa zao, rehefa miatra aminy sondrom-bidy tsy zaka intsony, rehefa miatra aminy zany karama vary manta zany na karama vary masaka, tsy maintsy mitolo io vahoaka io. Zay ny lazaiko hoe tsy mitolotolo-pona ny vahoaka fa misy antony foana. Karaha zany ny lazanao fa hoe diso ny vahoaka ny tolona tamin'ny 72 hoe inona zao ny vokatra ny 72, inona ny vokatra ny 91, inona koa ny vokatra ny 2009. Tsy miteny manokana ny 2002 satria ny 2002 tsy inona tsy tena tolom-bahoaka manokana iny fa iny tolona manokana momba ny resaka fifidianana. Dia ny ray ny tolona ho an'ny premier tour de vita, ny ray ny tolona ho an'ny deuxième tour vao vita. Zay ny ilazako hoe tsy tolom-bahoaka manokana iny hoe fitakiana fiainana mora na fiarahamonina milamina na fierikarena mirindra na fandrosonisam-paritra na fivelarana maha-olona na hoe tolona tamin'ny tsisy. Fa iny dia tolona fotsiny teo amin'ny sokajy anankiroa hoe KMMR sy KMDR. Ary matoa ohatrany hoe niteraka lonolonom-piarahamonina be iny tolony 2002 iny nisy faty olona be deabe tany amin'ny faritany sy teto Antananarivo dia satria mitovitovy ny hery mpanohana le premier tour de vita sy ny deuxième tour vao vita. Dia zay ny nampisy ady be tamin'iny teto amin'ny firenena. Iny moa tsy tenenina firy ny olona maty tamin'ireny na mampatrika fa manjaty ny maty tamin'ireny, na teo anivon'ny miaramila na teo anivon'ny mpiady na teo amin'ny zatovo na teo amin'ny tanora KMMR. Ka amiko dio zao hoe ino ny somary ataoko entre parenthèse ny tolona 2002 satria somary miavaka amin'ny tolona rehetrarehetra nisy teto. Fa ny tolona 72 dia tolona fitakiana tena fahaleovan-tena marina, le décolonisation totale ozy ny fiteny frantsay. Ary ny tamin'ny 91 indray dia tolona ho amin'ny fahaleovan-tena isa-paritra, décentralisation effective sy ny fitakiana demokrasia ary fielana amin'ilay jadojado-pitondrana. Ary ny tolona 2009 teo koa dia tolom-bahoaka mitaky ny rariny sy ny hitsiny teo anatrehany ampimamba sy ny jadona natao mpitondra fanjakana teto, zay hitantsika tamin'ny alalan'ny fanapara-pahefana, tamin'ny alalan'ny fanagadrana ireo le mpanao politika tamin'ny tolona 2002 reny. Dia zay rehetrarehetra miteny dia nogadraina tahaka zany koa ny atao hoe ampimamba raha toe-karena natao ny mpitondra tamin'izany fotoana zany. Tolona momba n'izany tompoko ny nataon'ny olona tamin'ny 2009. Ahoana no tsatsonao ateoriana zany tolom-bahoaka zany ka dia hoe nampijaly vahoaka ka avy amin'ny tolom-bahoaka 2009 daholo mahatonga zao fijaliana ankehitriny zao dia amplifiena amin'ny alalan'ny hainao manjery amin'ny réseau internet. Fa iny dia fanonganam-panjakana iny tamin'ny 2009 iny. Fa angatsy fanonganam-panjakana tamin'ny 72, angatsy fanonganam-panjakana tamin'ny fitopolo taona lasa tamin'ny 47, fa saingy tsy voahongana moa tamin'ny 47. Fanonganam-panjakana koa ny tamin'ny 91, fanonganam-panjakana koa ny tamin'ny 2002. Fa maninona zany zavatra zany no ekena ho tolom-bahoaka, fa maninona ny 2009 tsy ekena ho tolom-bahoaka, fa le fanonganam-panjakana fotsiny no asongadinao amin'ny hainao manjery, amin'ny kabary politika sy amin'ny réseau internet samihafa. Za dia mandà marin-drano an'izany fa ina ty izy fanaratsiana na hoe fanambanina ny tolom-bahoaka zany namana mampatrika. Ny antony tsinona dia zao hoentiny reto mpitondra ny gazety mpanohana ny fitondrana ankehitriny na ny mpanohana ny fitondrana teo aloha fa dia hoe olona 500 io
no maty tamin'ny latsinainy lundi noir moa ny ilazandrareo azy na ny mpitondra teo aloha zany le niongana na ny mpitondra kehitriny sy ny mpomba azy de zay chiffre zay no entiny manaratsany'le tolom-bahoaka sy ny mpitarika n'le tolom-bahoaka tamin'ny 2009 de o zay hoe mba chiffre taiza moa no azonareo tamin'izany hoe 500 personnes ny maty tamin'ny 26 janvier 2009 anasoketanao ny tolom-bahoaka fa ny chiffre fantatra tompoko hatramin'izao de manodidina ny 40 na 45 na 42 na 52 fa ny gazety sasa moa milaza hoe 42 no maty tamin'iny atao hoe korotana na hoe vakitrano na hoe famakina magazay tamin'ny 26 janvier 2009 iny ary reny dia atao hoe tsy ny mpitolona rehetra kory na mpitaritolona no maniraka an'le olo hoe ndana mangalara zao na ndana vakio ny magazay ohatr' zao fa reny le endrika atezeram-bahoaka rehefa ohatra ka hoe manao be mareny na mpitondra fanjakana fatatsika teto fa efa nisy mifaty olona tamin'ny 7 février 2009 saingy tsy nampiongona ny fitondram-panjakana moa lay von'olona tamin'ny 7 février fa iny koa fatatsika ny chiffre nyvoaka tamin'iny fa 36 personnes no maty tamin'iny dia amiko maninony ianao no mamoaka chiffre zay tsy voarakitry ny tantara ary raha fatatsika hoe ny maty ohatra hoe renyle carbonisé teo analakely le nangalatra tao am'le magasin anankiray teo analakely iny olona teo amin'ny 10 na 12 teo angeny hita hoe tolana ny karainkona tamin'ireny tao amin'ny orinasa iny de nyolona voatsindry ny asana vary na siramamy teny amin'ny magro teny Antanjobato de olona ampolina ohatran'izany kio de rehefa atambatra zany le olona rehetrarehetra de manodidina amin'ny 40 na 42 eo zay no maty tamin'ny 26 janvier de ahoana ianao no io no aparitaka anao amin'ny réseau internet setra tsy amin'ny gazety rehetra na gazety ny titanrazana taloha na gazety ny reto mpomba ny fitondrana kehitriny de hoe 500 personnes ny maty tamin'ireny zany hoe tiana hosoketana le mpitaritolona rehetrarehetra tamin'ny 2009 fa hoe nanao crime contre l'humanité hitanao am'izany namana mambatrika ny fomba fanazimba-zibana n'le tolom-bahoaka de eo koa le hoe mbola vokatry ny tolona daholo hatramin'izao fa na mpitondra kehitriny ara de mbola zay ny kabariny hoe tsy mora ny manarina ny zavatra fampitena tamin'ireny tolom-bahoaka tamin'ny 2009 reny fa mbola manarina azy tsika mandrakitiny androany de averiko tsara ny tantara tompoko taiza teto amin'ny firenena nisy vahoaka nitaky zavatra ratsy teo amin'ny fiainany fa matony vahoaka ny tolona araka ny lazaiko de mitady fiainana tsaratsara kokoa mitady fandripalemana metimety kokoa mitady fiarikarena tsaratsara kokoa mitaky lafany ara-tsosialy metimety aminy mitaky karama tsaratsara kokoa sady zao nge andriamato namana Richardson ny tolona tamin'ny 2009 rehefa vita ny tolona okazava de nisy ny atao hoe tetezamita de nisy ny atao hoe fera mitatana azo inona ary ve raha olona tena mitsipaka sy mandany tolom-bahoaka tamin'ny 2009 anaiky mibaiko ny didy ao anatin'ny fiara mitatana zay mba fanontaniana mipetraka ny olona tao anatin'ny fiara mitatana ny anisan'ny olona nametra-pelana zay nangatahany vahoaka maro anisy hiala teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2009 okazava ary tsy mamenatra amin'ny teny an'izany olona andriamatoa marika Ravalomanana izay tena niady tao anatin'ny tady toerana sy ny tady lohany tao anatin' zany fitantanana miara-mitata an'izany ka zay ny fanontaniana petrako zany aminao hoe hitombona ve raha olona manaratsy ny tolom-bahoaka ary milaza fa manana horonan-tsary zao fa ho avoaka nefa de anisany niady aka-toerana tao anatin'ny fiara-mitatana tamin'ny 2009 tao anatin'ny tetezamita zay zany mba fanontaniana petrako aminao ye tiako be mihitsy zay fanamarianao zay satria zao anisany anankiray mbola fanizimbaziban'ny olona n'le tolom-bahoaka tamin'ny 2009 ny filazana hoe 10 taona ny tetezamita de novaina moa le fiteny azy hoe tetezmitatra de za ta hiteny am'ireo olona rehetrarehetra mpiteny an'izany reo hoe fa ianao ve moa mahatadidy sa fohy fisainana
fa mbola heri-taona nitondrana fotsiny enge lay mpitondra filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana zany de efa niteny hoe mba hampalaky an'ity tetezamita ty re olona de laotsika amin'ny desambra 2009 de efa tokony handeha ny fifidianana na re an'izay le hery politika rehetrarehetra teto nitsangam-boly nitsangam-boly sy nanangam-bovona dolo izy rehetra hoe zay tsy manaiky an'izany resaky zava tsy maintsy atao tetezamita fiaraha-mitantana aloha eritreretinao am'izany raha ny sitrapon'ilay mpitaritolona tamin'ny 2009 de heri-taona sy tapany ihany de vita ny tetezamita fa noho tsy fanekeny reto le hery politika rehetrarehetra teto amin'ny firenena de votery nanao fizarana seza be deaibe de inona ny zava-nisy tadiditsika rehetra fa nahatratra tamin'ny voalohany le natsangana ny ACT haute autorité de l'État de teo amin'ny 90 teo ihany ny membre ny haute autorité de l'État dia ny gouvernementa no nitondra tamin'izany fotoana zany de ny haute autorité de l'État 90 personnes ihany de ny filohan'ny tetezamita noho ny fangataham-be sy maro nefa am'ireny dinika natao tany Maputo teny le Intsy sy ny teny Ambohibao sy ny isan-karazany de niakatra tany Afrika rehetrarehetra tany Mozambika tany Maputo tany Addis Abeba tany Afrika Atsimo de voatery ny fanarahana fa de erahana mitantana de nefa raha ny firozy ianao no mpitantana teto amintsika teto aleo averina ny tantara hoa ka zay nge 365 tompoko 5,3 nisan'ny membre ny CT natao tamin'izany fotoana zany nomena isa daholo ametraka olona ao anatin'ny CT ny carte mouvance rehetra tamin'izany 5,3 ny membre ny CT tamin'izany ka raha maina vola be teto amin'ny firenena daholo ny membre ny CST ndraiky io dia 162 personnes eritreretinao am'izany zany ny voatery zakainy tetezamita nefa tsy nekeny communauté internationale tsy nahazo fanampiana avy any ivelany nefa de mbola nahavita zavatra goavambe teto amin'ny firenena zany rehetrarehetra zany namana mampatrika io za hoe za de te hitarika ny sainy vahoaka rehetrarehetra zay mana ratsiratsy ny tolom-bahoaka zany tompoko de aza miteny hoe fitiava ty tandrazana tiako tsindrina kely namana Richardson eo anatrehan'izay ary metrako fanontaniana aminao ihany koa ny hoe tao anatin'izay resaka hoe tetezamita lavabe ny fotoana sy ny karazany raha ny lozikany ka manana ny endriky ny fitiava-tanindrazana ka anisan'ny hoe mpitolona ihany koa anatin'ny tolom-bahoaka raha ny tena marina raha tamin'ny 2009 iny ny resahany oka zava satria tolom-bahoaka moa zany resakintsika zany le fanaovana tsinitsinina ny tolom-bahoaka sy le manabatibaty ny tolom-bahoaka tokony tsy tsara velatsiany zany ny olona niala tamin'izany fotoana zany sy ny olona niaraka tamin'ny rehetra ka tsy tokony nandray tao anatin'ny fiaraha-mitantany fa raha nandinika ianao izy ary nge ny tena niady seza sy niady lohany tamin'izany fotoana zany ary nandeha nanitatra tetseroa amin'ny Addis Abeba sy ny Maputo sy ny karazany oka zava de ny zavatra misy koa mandraky ty ny androany eto zany le tia napetraka mihitsy hoe alao hibaribary siseo miseho azy mahay politika petsara velatsisy mpamita-bahoaka miala tsiny fa masitsika le teny hoe tena mahay politika marina ve sa inona ny tia natao eto amin'ity firenena ity sa malahelo fahefana niongotra taminao sa fitiavam-pahefana be loatra ka manao ny tsy fanao mandraky ty ny androany manaratsy ny fitondrana am'izao fotoana kanefa misy ministrany miasa ao fa raha tena ohatra koa ianao ka manana lonolony amin'ny fitondrana am'izao fotoana ihany koa ka hoe tena tsy makasitraka an'io efa ela koa nanala ministra anao tao tompoko tsy hiaraka amin'ireo ny solombavam-bahoaka moa ny safidim-bahoaka iny tsy asiantsika resaka iny ambony loatra ny safidim-bahoaka ny any tsy asiana resaka fa ny ato amin'le olom-botendry ka raha may koa midémissionné ve fa tsy manao vavy tsy manao vavy eroa miady nosipotaka ny anina na manosipotaka ny ery atao daholo ty karazana communication rehetrarehetra ty na mifidiranao teto ary nge mbola olana ngeza be fa anontaniana mipetraka nampisabaka ny sain'ny olona rehetra mandraky ty ny androany hoe team SVM sa SVM team sa zao vao miady sa zao vao anomboka iombona asa nampikambanao aminy ary lasa saina ihany koa anatin'izany rehetra zany ka zay napetrako aminao hoe
tolom-bahoaka manahoana Richardson fahitana an'izany? Averiko kely alohan'ny amaly anao an'izay satria tiako be le fanamarianao sy famerenanao an'le tantara. Lazaiko teo va tsy misy vahoaka mitolotolo-pona eto ambonin'ny tany. Ary ny vahoaka tsy mitolotolo-pona mihitsy. Tsisy vahoaka teo maty zany mihitsy ka hoe tifiro zahay fa matomitolona vahoaka da misy zavatra tsy zakany eo, misy zavatra tsy mety eo, misy zavatra tsy rariny eo, misy fanaparapara fanatafa oatra eo. Zay ny tolom-bahoaka. Faharoa ny namana Patrick. Tsy misy mpitondra fanjakana koa mionganonga-pona zany eto ambonin'ny tany. Fa matoa ianao miongana na ongany vahoaka dia satria le herim-bahoaka tsy hay toaina mihitsy nefa manongana anao. Za milaza aminao namana Patrick samy teny aho. Fa raha amin'izao fotoana izao mahita olona tena tia tanindrazana ary tena mpitolona tena mpitarika vahoaka mamim-bahoaka ny malagasy io amin'izao tsy rariny sy tsitsiny mahazo azy zao, amin'izao tsy fandriam-pahalemana mahazo azy zao, amin'izao vidim-piainana tsy zaka izao, amin'izao atao hoe tsy fanajana zon'olombelona miompampana na hatrany amin'ny fitsarana na hatrany amin'ny fahasalamana na hatrany amin'ny sehatra samihafa any am-fokotany. Za milaza aminao fa atahorako io fitondram-panjakana io ary eto dia manentana ary misaotra koa tahaka ny saorako andreo le olona ny arahaba tamin'ny fandarana tamin'ny tapabolana reo miezaka rehetrarehetra manao ina ty izy reto le CNIDH reto mpiarany zon'olombelona ny teny tato ato reo lay fiambanana samihafa zay mitaky ny rary ny eto amin'ny firenena. Za dia mampirisika an'ireny olona reny namana Patrick ka amiko dio za hoe mety mbola tsy feno angamba mifepetra atonga an'izao fitondram-panjakana zao tonga saina na metra-pialana na irodana fa amiko dio za hoe tsy eloka matapa-do tompoko ny manongana fitondram-panjakana rehefa tonga eo mifetra tsy azo anoarana intsony ny endrim-pitondrany. Fa hiditra amin'le fanamarianao teo amin'izay aho hoe tsy hoe miaina amin'ny fihetsaram-bela tsy ve lay olona miteny an'izany manaratsy ny tolom-bahoaka tamin'ny 2009 zany ankehitriny. Amiko dio zay hoe io toetra fihetsaram-bela tsy io indrindra ny tena manimba antsika malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao ny namana Patrick. Za dia miteny fa ny vahoaka tsy diso mihitsy amin'ny tolona taony na tamin'ny 47 io na tamin'ny 72 io na 91 io na tamin'ny 2002 io na 2009 tsy diso mihitsy ny vahoaka amin'ny tolona taony. Fa mety ianao mpitondra na ianao mpanao politika no mamadika ny tolona any amin'tsizy. Misy vahoaka ve ohatra ny namana Patrick tolona izy hoe tsy mety aminay zao ataon'ny fitondram-panjakana monopole zao mampijaly anay amin'ny resaka jirama amin'ny délestage ny eramady na nomena fitantanany Lufthansa Consulting ny jirama nomena ny Lameilleur tamin'izany fotoana zany ny karamaina ohatrinna million en euro moa no nanara-manandrareo tamin'izany. Ohatran'izany koa ny reo la fanakatonana radio samihafa, ohatran'izany reo ampimamba raha toe-karena samihafa mpitena zay mpifaninana tamin'ny mpitondra tamin'izany fotoana zany. Anisan'izany ry Trois Frères, anisan'izany ry Jeannot Le Quartz, anisan'izany ry Savonnerie Tropicale, anisan'ny be de be ny orinasa nahita faisana tamin'ny Injet. Ny olona voagadra tamin'izany. Ny olona nigadra tamin'izany fotoana zany zay mpitondra teo aloha na ministre na prime ministre na député na sénateur nigadra tamin'izany fotoana. Karaha nitaky an'izany zon'olombelona zany ny mpitolona tamin'ny 2009. Ahoana ny anosoko hitanao azy amin'izany hoe no nitolona nataonareo zao dia mialatsiny mialafondra amin'ny tifiteny zao minafatiny ohatran'izao tsika menakafy. Ohatrohatran'izany moa ny tiany sasany ho tenenina hoe no nitolona tamin'ny 2009 dia nanongana anay. Di mpitondra kehitriny koa dia ohatra mbola manamarina an'ilay ohatrany hoe miray tendro amin'ilay mpitondra teo aloha fa amiko tompoko ny vahoaka tsy diso amin'ny tolona tamin'ny nanongana anay nefa aveo miazakazaka hiara mitantana amin'le lazaina fa nanongana anay. Ka io mantsy le problème namana Patrick satria ohatrany hoe manko hoe qui se ressemble s'assemble ozy mivazaha angamba zay mitovitovy fironan-kevitra sy mitovitovy tompontsoa angamba dia mitambatra. Ary mampalelo zange miteny an'izany ianao fa ngaha moa le mpitondra mpanao politika ihany no lasa miray tendro zao fa misy ange na tena mpitolona mihitsy taty amin'ny sehatry ny média, taty amin'ny sehatry ny politika, taty amin'ny sehatry ny olom-bofity lasa mirona makany amin'ilay mpiatsara vela tsy voaresaka ao teo koa inona io manao tolona goavana be amin'ny alalan'ny hainao manjery io
ka na misetry ny ainao manjery io na gazety na radio na télé na ny internet na nisa-karazany dia miara miombonao izy mianakavy miara manaratsany le tolona tamin'ny 2009 koa zay hoe amiko tompoko io fiatsaram-belatsy io amiko io ny tena fosotra manimba ny firenena fa milaza ianao tia tanirazana milaza ianao fa pakasitraka ny tolona ary zao moa io nytenentsika tamin'ny voalohany io hoe fankalazana fa 70 taona ny tolona 47 amin'ity volana marsa ity dio zay hoe raha ianao manimbazimba ny tolona 2009 tompoko manimbazimba ny tolona tamin'ny 2002 manimbazimba ny tolona tamin'ny 91 manimbazimba ny tolona tamin'ny 72 dia aleo tsy mihatsara velatsy ianao iteny ka dia hoe zay dia makasitraka ny tolom-bahoaka fa ny tolom-bahoaka tompoko dia endrika amin'ny fitiava-tanirazana satria io vahoaka io araka ny lazaiko anao tsy mitolotolo-poana fa na olona tsy nianatra ary io vahoaka maro anisy io fatany foana hoe makany amin'ny tombotsoany ny ataonao mpitondra fanjakana na tsy makany amin'ny tombotsoany fatany foana fa mahasoa azy ny fanapahan-kevitra ara-toe-karena ataonao fatany foana mahasoa azy fanapahan-kevitra politika na diplomatika na ekonomika ataonao na sosialy ataonao na culturel ka amiko dio zao hoe endrika amin'ny fitiava-tanirazana daholo tompoko ny tolom-baoaka nataony sadiava nataony mena lamba nataony maderemba nataony mpitolona rehetrarehetra tamin'ny 72 91 2002 2009 fa zay mihatsara zay mpihatsara velatsy ka manasoketany reo tolom-baoaka reo dia oka tsy hiteny hoe ho tia tanirazana izy fa mbola endrika ny fiatsaram-belatsy ihany zay sady tsy tian'Andriamanitra fiatsaram-belatsy manimba fiarahamonina mivarotra tanindrazana ka zay indrindra lizy ka amiko zay hoe tsy tokony tenentenenipona ny fitiava-tanirazana tompoko fa fitiava-tanirazana dia zay manatsara mpiray tanirazana ihany zay raha teo moa filozofia anay sy nadina Ramarsona raha niara-miasa zay mianada tao ministère en population ny fitiava-tanirazana ankehitriny dia aminay dia mira fitiavana mpiray tanirazana rehefa tia mpiray tanirazana aminao ianao dia ny manasoa azy ihany no ataonao fa tsy ny fitiavana tenanao akory andray ny antsotarby lotsika iaino fanehoan-kevitra avy amin'ny mpiaino a eny tompoko miarabanao miarabanao tompoko aloha tompoko za moa zany dia vadina mila retraite tamin'ny mbola misy tovola zany io fipirenena io a efa misy miaramila zany raha réserviste iteny tamin'ny volana io misy hoe any amin'ny 4e république reo a vao mahazo an'io efa teny taona mahery zao tondrany amin'ny filopirenena io a niany zay vady miaramila rehetrarehetra hatramin'izao zany tsy misy zany volana dia tsy fatako mihitsy hoe inona nainga foana ve mitenena n'ity firenena ity sa inona zavatra teny amin'ny zavatra io zany ve tena hoe fitiavana tanirazana ninaingena dia tahanefaka lasa izy afaka mamerina ihany ianao a mandroso ny antso manaraka raha efa misy isorana aloha ianao tamin'ny fanehoan-kevitra zay efa nentinao andrasantsika ny antso manaraka miarabanao tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko eny tompoko dia maraka ny vahiny ihany tompoko rabo ampoko dia mitolona tamin'ny 47 atakevitra ny vahiny aloha tandy dia mitovy angamba mitolona natao malagasy amin'ny 47 sy mitolona nataony vahoaka atao any sakabary ahoana moa ny misy vizan'izay zay ianao nifantanakany tamin'izany foana zany raha ny apangany tolona dia miteny hoe dolary io nefa dia tanirazana amiko ihany tompoko ny vahoaka atao any sakabary dia olona ny ary teny satria fanapoly ohatrany tamin'ny 47 netiny miady tamin'ny polisy anankiroa ny tambasy sotako isorana betsaka ianao dia mankasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka eny tompoko miarabanao miarabanao tompoko efa eo anao fa mitenena tapaka ho azy izy lasatsika ny antso manaraka 24 501 65 na 033 33 501 65 eny tompoko miarabanao lafatra tonga to-tsaina amin'izao 29 mars 47 zao dia toto tokony masaka isika malagasy fa zenao sika ny natody Madagasikara na von'olona fao
natao tamin'ny ray aman-drenitsika tany Moramanga. Manaraka izay dia mangataka ny tonga amin'izao fotoana izao. Aza dia ny karavelatsiry ka andeha hanimba ny ray aman-drenitsika lavy teo am-piadiana ka andeha mody eo koa ka ny Moramanga amin'izao fotoana izao. Hitatsika ny fivarotam-panindrazana ataonareo ka mampitandrina anareo aza dia manimbaziban-drazam-betsika reso dia hita sotra tompoko. Ana betsaka ianao dia mankasitraka indrindra tompoko. Mandroso ny antso manaraka. Eny tompoko. Allô? Miarahaba tompoko. Mba sefavantany zay mikasika ny problema avy any atakavary ny Befali. Dia ahoana sy ahoana mikasika ny zavatra io moa ve misy polisy ve na toy zavatra io ve tsy ahoana dia mba kasana ny vahoaka marina rehetra mikasika anazy io. Setrareo vivato. Isorana betsaka ianao dia mankasitraka tompoko. Mandroso ny antso manaraka. Allô? Eny tompoko. Ary miarahaba tsika rehetra apaosay. Le lohahevitra moa tsy dia fatako tsara fa ny any teneniko ohatra hoe fitiavan-tanin-draza amin'izao ny vahoaka malagasy dia azana ny tsy fahasahiranana fa tsy fahamijoro ny akamaroan'ny mpitanindrazana. Ao koa moa ireo raha vao mihetsika ny vahoaka sorara atsakabary zao. Tena nampalahelo dia nampalahelo tokoa mijery tamin'ny televizion zavatra nisy ny tena zava-nisy tsakabary misaotra ny mpanao gazety Feta Rakotondrasoa na azo an'ireny zavatra ireny. Ny anteninay dia nahoana no avela mangina ny raharaha tsakabary iny nefa reny olona lehibe antitra reny nanaovana azy reny nahazo ny fananany malagasy tany. Ny mahagaga nefany le filoham-pirenena le minisitra vaovao ny soloana foana le minisitra fa ny raharaha tsakabary hatramin'izao dia mbola mangina. Aiza ny faran'ireny raharaha tsakabary reny dia minisitra inona ny sazinamena ao an'ny polisy izay nanao an'ireny zavatra tany Atsakabary reny. Efa tena zava-doza ny reny avoay le vahoaka malagasy telo madinika dimy ny finjainareo rehefa ohatra ka tsy hanao fanadihadinonareo momba an'io Atsakabary io. Nahoana le polisy ny tsy mahazo fazy inona fotsiny ataonareo fitondram-panjakana tsy manao fanadihadina nefa efa zava-doza tahaka an'ireny. Izay ny mahatoka ny vahoaka malagasy tena miravoravo tanana ankehitriny satria maty ohatry ny valalany samboromboka fotsiny. Tsisy ny fanadihadina, tsy misy ny zavatra sy miandry ny olona manao ratsy izany fa tsy vahoaka miaro ny tanàna ny tanàna indray ny finjay. Dia mangataka amin'ny minisitra izay aiza ny asa tokony ataonao io Atsakabary iny tena miandry anao avoay fa miandry izay sota tokony. Isorana betsaka ianao dia mankasitraka mandroso ny antso manaraka to. Miarabanao tompoko. Eny tompoko miarabanao. Ohatran'izay miditra tompoko. Mandroso tompoko. Allô? Eny tompoko. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Rehefa ianao famakapakana teo dia izao ny zavatra misy. Inona moa tompoko ny masaka antsika rehetra tsy hanampy fitondram-panjakana dia manao ampimamba, manao fampahoriana, manao an'izay tsy mety rehetra amintsika firenena malagasy. Inona ka iny ny sakantsika ny tiako atongavana dia izao hoe mila mitolona sy mivavaka mafika fa ny herin'ny maizina dia resany mazava foana na velana hoaingana. Misaotra zao. Isorana betsaka ianao dia mankasitraka mandroso ny antso manaraka. Miarabanao tompoko. Eny tompoko.
manao anareo tokoto. Tena zavatra mampalahelo fotsy ny fiainana iainantsika amin'izao fotoana izao tokoa. Inona moa tokony hianovana tamin'ny fifidiana izany? Efa mifiditrika teo reny président na ny député reny totrika dia fiainganareo ny fele député rehetra. Iny indray mbola afaka zatsika ndraiky mbola hoe miaiza miakatra failavy dia mbola ampiana koa failavy eo fitenenana. Mbola tsy tapitakory nyzao dia hoe lasa azakazaka koa nareo ambony hoe amoloka an'ilay fifidianana. Tena tsy mety zany satria nareo vidiana teo zay inona ndefa raha manam-pianana mba hoe mba anareo maika nefa inona ataonareo famarotanareo ny tanina amin'ny sinoa ary ny tena ny sinoa tena manjaka eto Madagasikara eto ary inona fa république mihitsy ny tanàna Turquie dia karana ny aza préministre so ny nareo reo na nareo reo dia ande azafady rehetra izao fa maheritreka zambany ande volonareo ka dia aloka madinika mijaly miaraka aminareo ka misy any dia mba mieritreretra ihany re nareo amin'ny fitondrana mba malalany enatra teto misy matose andrenareo manao kravaty renareo dia tony nefa miainga ambony tokoa malagasy ka misy any teto dia mba jereo ihany re mba vahoaka amin'ny falgona pesapereo misy mba jereo tsy misy manto tapitra matra daholo fa malagasy teto satria matory eny lanitra zao ny tafitanonay volana ny électricité anay sy masoandro zany ny électricité anay totabe asa vatezy tahin'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra fa iran'ny TDL zao le milaza dia potika amin'ny tany potika amin'ny tany Madagasikara ka petita tena dia eka le mba tahin'Andriamanitra ary zamaka madrafy ny zavoteny sy ny zavon-doaly dia asa izao dia misy ny karazana tsy anana petana toy rehefa fotaka sy ny karazany petana ndraika petaka dia misotraka nareo mizao. Isorana betsaka ianao dia makasitraka mandroso ny antso manaraka. Eny tompoko. Allo? Eny tompoko. Ihany sepatrika dia toka ihany a. Hita hoana hitatatasy eto a. Hita fa revaoko reo raha tsy misy akitera taona io tsy mety io. Zavatra miady amin'ny zavatra marenina. Fa zao faneo amin'ny ministera hita fa voaka malagasy. Fa na iteny sanandro eto a. Nareo koa iteny amin'ny raha. Malahelo ale alina fa zao e. Misy farany ihany anefa zao e. Tena efa ny olona talohan'ny parasy l'Afrika efa boka ny tongotra vao hoe aizy ty fa io tisy evitatony io fa fanafodin'io a dia vahoaka malagasy ny akovary sy sakovary manaiky azy fa raha zany tika menakazy andrasa fahafatesany sotatompo. Isorana betsaka ianao dia mankasitraka indrindra to mandroso ny antso manaraka. Raha-panao manam-pahatrika miaraka amin'izay miaraka-tsika teny radio fifasiny teknisien ty zany zavatra hita tamin'ny Zoma teny Andravoahangy tokony amin'ny fito sasany avalilava keo nisy camion miaramila anankitelo nitondra ohatran'ny PPN tsy fantatro reny hoe fanampiana ve reny sa hoentina hoanitra bona sa amin'ina amin'ny andro hariva amin'ny andro alina ohatry reny taterina ohatry reny dia mihainohaino teo le olona izy ireo moa miandry andro teo dia ozy izy ny olona hoe eto zany atsakabarina naterina fanampiana ozy le olona zany manady hoady eo mba tinay azava mpitondra fanjakana iny reny zavatra aminareo amin'ny andro maiziny reny e hoentina izy dia taterinao izy satria camion mpitandro filaminana mitondra azy amin'izao mila fanampiana ny tsabony manarakaraka zany a eto amin'ny teknitika dia misy mivarotra tanin-drazana tokoa zao misy hoe hifidy amin'ny 2018 ny lasany Frantsa le Frantsa izay mavomavoy zareo sy mifidy zareo fa mpanjana tany tao ambadiky reny fa mielany teo amin'ny fitondrany reny dia frantsay natonga azy miongona teo amin'ny fitondrana nefa zao lasany Frantsa izy mivady hoe karaha ny fomba fifidiarana amin'ny 2018 izany hoe ny olona mpivarotra tanin-drazana tomboka efa sy eo miary ohatry zany dia anjaratsika vahoaka amin'ny saina anjaratsika vahoaka mandalina tsara tokoa satria misy reny mpomba voafitany satria makina azy fahefana izy maika zany teo eo amin'ny fahefana indray anaovana an'izay tiana-teo eo amin'ny fitondrana anjaranareo rehetrarehetra menakava misaingaina anamina fa le frantsay ary mivingavingainy nalatsianareo fian'ny frantsay zao izy tonga ny aminareo indray mandadilady ary aminareo manao ty reny ndafa fitsaroana
dia ho antsika vahoaka malagasy nitolona tamin'ny 2000 reto izay nitolona teto amin'ity firenena ity ho an'ny fanafahana sy ho an'ny fahamarinana sy tena ho an'ny tena hoe mba hoe sy malagasy tena izogoka amin'izany harem-pirenena vokatra eto amin'ity firenena ity zany azakivy fa tena mitolotsika ary mbola hitolona hatramin'ny farany fa avaka Andriamanitra no mivarotsy farifary dia ity fahefana ty voninahitra ariarin'Andriamanitra eto amin'ny firenetsika aloha zany e ariarin'Andriamanitra eto zany fahefana sy mivoninahitra sy mivola mahafatifaty azy menakasy misy raha naty zay misy fivoriana ataon'ny nampiason'ny filohan'ny FJKM zay dia tsy mahalala menatra mihitsy zay reto tompoko le mpitondra eto amin'ny fanjakana ambony eto amin'ny firenena reto zay le manatonga fanjakana sy ny firenena ohatra zao tsy mahalala menatra mihitsy tsy misy fifomana sisy fanany hoe mialatsiny zay mifona aminareo vahoaka na mifona aminareo mpitondra fivavahana zay fa zay nahatonga zao fitondrana zao ohatra zao zay zao firenena zao ohatra zao mbola zay mahatonga zao firenena ohatra zao no ny fitantanana zao firenena zao am'izao fotoana zao noho ny tsy fahamarinana fitiavam-pahefana sy ny fitiavam-bola zay mariny ianao tsisy ny raharantsika vahoaka dia raharantsika vahoaka amin'izay taina dia maherezaka daholo tompoko isaorana betsaka ianao dia mankasitraka antsoanako eo no raisitsika sisa dia ino tompoko allo mirabanao tompoko miraban'ny vahiny tompoko ataovy moramora le radio a ataovy moramora le radio anao iny ary zay iny ary tomponay dia anao fanamariana fosiny aho hatram'izay kana ny filoha miala filoha didera amiral didera siraka tamin'ny 2002 tapakavana aminy zany bolao izy tenena e bolao ianao antso ray farany zany no raisitsika eny tompoko tenena mafimafy azafady a zavatra mampalahelo aty zao zavatra ataon'izay tsara satria tsy zavatra tena misy mahisy ty teneniko ty misy fianakaviananay zany nifikendrehan'ny olona hoe andrava lalona atao aminy efa zay so zany miatra teny hoe zany izy zay volana zay tena mivovola 10 million alain'deko tsara zavatra ohatry zany ve toko dia anjary zany zavatra zany ka tokony eritreritra mety reto tsara reto zay zany no teniny fa dia isaorana izy a mankasitraka mankatelina fa atao hoe tragno anankiray zany zay netiny mpiantso faran'izay zay no ay raisitsika zay antso ray zay allo eny tompoko miala sy tompoko fa kataka fa verina kely eny tompoko tamin'ny 2002 raha nialy amiral didera-siraka dia ohatrany hoe milamina ihany ny lalam-pirenena rehetra sy ny karazany iny fa après en 2009 vao niongana ny filoara vanomanana zay sy mitenany hoe izanizany manao zavatra rasy am'izao firenena zao fa fanamariana fa ohatra daka fa ohatrany misy fanafiana asany jolay eny amin'ny lalam-pirenena manafika taxi drone sy manao rasy raha vanomanana zany mitondra amin'ity firenena ity dia silamina zany ty firenena ity asany izy ambadika ny zavatra ohatran'izay fa ohatrany mampatahotra manko nyle olona fomban'ny filoha teo aloha maro karaha-vanomanan'ireo amin'ny fiesiny ary na izy manao hoe fidahorana zay olona ohatraohatran'izao dia fidahorana olona tsy manam-bolaka izy zany dia tiano filoha foany raha vanomanana mandraky zay zany ary ohatrany Andriamanitra ivavahana ka zany tsy mety an'izao firenena zao fa firenena ray zao firenena zao fa sy mentanina tokana na aniza fa anareo fombanazy azy dia fanakisy loatra amina zavatra fa malala zavatra sy mety nataon'izay nataon'iny olona iny dia mangataka zay raha mety mba alefasy irandrobe mbola hosarainy fa izy mafo nisy nanao iny tamin'ny 2009 ary sy izy namono olona tesin'ny 7 février fa Andriamanitra tompoko miazahany zany zavatra zany eo anatrehany fa sy azony mba valomanana fina zany fa ohatrany hoe olona madio izy fa hoe manam-bola ono izy ny tompony vola eto Madagasikara dia voavidiny daholo ny fahefana sy ny zavatra rehetra
ary ny olona sy misy dikan'olona mivony ka tsy nahisikitra amin'ny fahefana foana mandra-pasatra ary dia olo valy taranaka tara-mandila zay angamba ny tingavana hoe ny taranaka tara-mandiliny ran'izao firenen'izao hatramin'ny farany fa tsisy olona hafa zany ary ny fahefana dia sy aly eto amin'ny olona eto Antananarivo da ho any amin'ny toeran-kafa na any amin'ny côté fa olona eto foana ny filoha zany tokony zavatra firenena hitambanany ty fampidarana ny toerana kaza dia mihizingizina loatra hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao efa hita fa ireny zavatra nataony tamin'ny fomba fipasanana aloha dia tsy mety aminay mamarany anao a sady iverina zany olona amin'ny fahefana ka miala tsiny tompo tianazy ireny ty Madagasikara minitra sisa sa isorana betsaka ianao dia makasitraka zay ny antso Antarabe isorana koa ianao namana Richard Jean ny vahiny nitondra teto amin'ny fandarana Okazava akaba misy teny fohy amarananao azy tompoko. Ia, ny teny fohy amaranako azy namana Mampatrika dia mandravina zay hevitry ny olona rehetra zay aho hoe mila mitandrina isika na dia zany aza fa ny fijerena ny zava-misy eto amin'ny firenena zany a dia tokony hitarika fitiavan-tanindrazana eo amintsika fitiavan-tanindrazana amin'le endrika samihafa ny teneniko teo satria ny problème eto amintsika zany hatramin'izay ka hatramin'izao dia matetika tsy mba le olona tena nitolona teto amin'ny firenena no lasa mpitondra fa na mpitondra olona vaovao tsy fantatry ny olona teo amin'ny setra politika na olona tongatonga ho azy no ny aton-javatra samihafa zay no mahavoatsika io ka amiko dio zao hoe tokony andiny tena amin'izay tsika mianakavy hoe hijery olona tena tia tandrazana hitondra firenena zany hoe tia mpiray tandrazana aminy tia ny teniny tia ny taniny tia ny arenany tia ny kolotsainy tia ny fiandrianany tia ny fahaleovan-tenany tia ny faritra ny samihafa ny antony ny tenenako an'izay ry mpiaino jainisany a dia jereontsika ny ohatra akaikitsika eto Afrika akaiky atsika eto a ny ANC zao ohatra ny tolona izy tamin'ny fanavaka vaham-bolokoditra dia nandresy ny tolona dia ny ANC ny mbola mitondra hatramin'izao ohatran'izany koa tao Angola ny MPLA no nitolona tamin'izany fotoana zany dia rehefa nandresy dia mandraky ity ny androany mbola ny MPLA ihany no mitondra ao Angola dia tsy gakitsika raha mandroso be ny firenena angolaise na tataka zany ohatran'izany koa Soapo no nitolona tao a Namibia raha teo ambany vahony firenena allemande izy a dia nahazo fandresena dia mbola ny Soapo no mitondra hatramin'izao tahaka zany koa ny Zimbabwe ankehitriny ny Zapo no nitolona dia mbola ny Zapo koa no mitondra hatramin'izao tahaka zany koa amin'ny Mozambika Frelimo no nitaritolona dia ny Frelimo koa no mitondra ka tokony ohatran'izany koa tsika malagasy io zay tena mitolona tokoa ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana fanatsarana fiainam-bahoaka no tokony hitondra ny firenena fa tsy olona tongatonga ho azy na hoe ny volavolainy ny avy any ivelany fotsiny zay anatsaratsara ny fiarikaren'ny fotsiny fa tsika tsy manavakavaka vahiny fa raha olona tia tanindrazana kosa no tena mitondra dia ainy na mifampiraraha amin'ireo vahiny ireo aza ho amin'ny tombontsoam-bahoaka ka dia misaotra makasitraka makatelona ny mpiaino rehetra ary misaotra anao namina Mbatrika nanasa indray androany fa dia manantena ny onandray amin'ny fotoana manaraka samy tsara tompolasy tompovavy isorana betsaka ianao namana Richard Jean nitondra an'izay rehetra izay asa manadino anaye nareo zay any ambony any asa raha misy mandraye izany vavaka izany